Fa ny farany herinandro lasa teo kosa dia tonga teny anivon'ny BNGRC ry zareo avy eo anivon'ny fikambanan'ny mpanao mofo matianina na ny association des boulangers professionnels niaraka tamin'ny ministeran'ny varotra izy ireo ary nitondra ny voatsirambiny tanany ho an'ireo mpiray-tandrazana izay mandalo fotoan-tsarotra amin'izao fotoana izao noho ny orana ny kija teo aloha teo. Betsaka ny antso an'ireo malala-tanana izay nataony avy eo anivon'ny BNGRC na ny birao misahana ny fitantanana ny loza voajanahary manoloana ireo vona izay nahazo ny vahoaka malagasy noho ny tondran-drano, ny fiotsahan'ny tany sy ny maro hafa koa. Nosoritan'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny BNGRC moa fa navesatra ny fotoam-pahavaratra tamin'ity. Ilay zany tsy akasitraka amin'ny atongavana aty mitondra fanampiana zay satria be etsaka azy antso nataontsika zay ary rehetrarehetra samy mahatsapa fa somary bebe ny navesabesatra zany ny toampavaratra tamin'ity tsy vita toampavaratra fa maro reny zavatra mitranga hitantsika na teto Antananarivo zany hoe fitsahan'ny tany na ny tany kogo sy fitsahana tany ihany koa ohatran'iny dia ankoatran'ireo hoe tondra-drano zay betsaka nahazon'ny mpiraimonina amintsika ary mboreo mpikarakarana moa tsika hatramin'izao. Anisan'ireo namaly antso ny Association des boulangers professionnels de Madagascar na ny fikambanan'ireo mpanao mofo ary nanamora izany ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifany izay notarihan'ny ministra Henri Rabessahala. L'association ABP, Association boulanger professionnels de Madagascar, en collaboration avec le ministère du Commerce, c'est un consommateur de Tongati, c'est un BNGRC, un zarabrika ou un amatsika zay sahirana zany ary sinistré. Ny fanampiana avy amin'ny ABPM moa dia nahitana tsaramaso 500 kilao, tsiasisa 500 kilao, voanemba 500 kilao, menaka 20 litatra, savony 30 baoritra, siramamy 5 gony, sira 2 gony, bodofotsy 700 ary mofy miisa 10. Zay ny kitoko lasitopoko vavy no anakatonana ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny talata ity isorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny mitoy hatrany ny toy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray veloma tompoko.